ho aminao ny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo amen. Ny tenin'andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'nytian'io ty ry havana dia araka zitantsika ao amin'ny salamo faraka ambenimpolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Salamo faraka ambenimpolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo. Henoa ny fitarainako Andriamanitra aho, tandremo ny fivavako. Any aparan'ny tany ny antsoko anao, raha reraka ny foko. Ento aho ho any amin'ny vatolampy izay avoka tsy tratroko. Fa ariko ianao, sy tilikambo mafy andosirako ny fahavalo. Aoka hitoetra ao an-tranonao mandrakizay aho, aoka hialoka ao ambanin'ny fanombohan'ny elatra aho. Fa ianao Andriamanitra, efa nandreny voadiko, efa nomena ho an'ny lovan'izay matahotra ny anaranao. Halavao ny andro ny mpanjaka, aoka ny taonany ahatratra ny taranaka maro. Aoka hitoetra eo anatrehan'Andriamanitra mandrakizay izy, famondrapo sy fahamarinana no tendreo hiaro azy. Ka dia izany no ankalazako ny anaranao mandrakizay mba hanefako isan'andro ny voadiko. Amen. Arak'izany ry havana dia fangatahana izay nataon'ny mpanjaka efa nandositra mba hampodian'Andriamanitra azy indray. Zany moa antsika amin'ny soramandry mamitina izao soratra masina izay nivakiana tamintsika teo izao, ary misy reto fahamarinana telo reto ry havana no tiako indray hisariana an'saintsika avy amin'izao tantara mahafinaritra voasoratra izao. Ny fahamarinana voalohany izay hitantsika dia hoe nivavaka tamin'Andriamanitra Davida no ny fahavalony izay nandreraka ny fony. Nivavaka tamin'Andriamanitra Davida no ny fahavalony izay nandreraka ny fony. Hitantsika izany amin'ny andininy voalohany sy faharoa, raha ohatra ka aventsika vakina izy toy manao hoe henoa ny fitarainako Andriamanitra, tandremo ny fivavako. Any aparan'ny tany ny antsoko anao, raha reraka ny foko. Ento aho ho any amin'ny vatolampy izay tsy tratrako. Etsika ravana dia mahita fa mivavaka i Davida ny manao izao salamo izao, ary Davida dia mpanjaka. Eny amin'ny soramandry moa dia hoe mpanjaka izay nandositra, exilé izy zany. Fa maninona izy ny mandositra? Inona ny zavatra nitranga? Araka ny ambaran'ny mpandinika soratra masina maro dia azo heverina hoe tamin'io fotoana io, ilay fotoana izay niakaran'ny Absaloma, nakan-keriny ny fahefana, dia nikasa mono azy mihitsy Absaloma zanany, dia tsy maintsy nitsoaka Davida tao anatin'izany fotoana izany. Ary rehefa tany am-pitsoahana tany izy dia azo heverina mihitsy, satria izao miresaka manao hoe aty aparan'ny tany no antsoko anao izy, reraka ny foko. Zany ary amin'ny dikateny sasany dia hoe lavitra ny trano fonenako, any aparan'ny tany, any amin'ny tany kodaoda, ny lavitra any izy zany miantso an'Andriamanitra. Reraka ny fony satria mandositra ka, mitsoaka ka, ianao mpanjaka. Ary ento aho zany amin'ny vatolampy izay avoka tsy tratrako. Zany hoe tena matsiaro mihitsy izy nifetrany hoe tena tsy vitako tsony. Ento any amina vatolampy Andriamanitra, vizana, reraka, tena mafy ny fampahorina izay ataon'ny fahavaloko. Ary ao anatin'izany dia izao nivavaka izy, mitaraina. Enoa ny fitarainako izy, mitaraina amin'Andriamanitra Davida, mivavaka amin'Andriamanitra Davida. Izany no hitantsika eto amin'izao andiny voalohany sy faharoa izao. Ka inona moa ry havana ny lesona azontsika tsoahana avy amin'izany? Na izana ianao koa ry havana dia betsaka ny zavatra mety mandreraka ny fotsika eo amin'ny fiainana. Mivavaha, fa izany no ampianarin'ny tenin'Andriamanitra antsika eto. Angamba ny tena vesara ny alahelo ny fonao. Reraka ianao satria mafy. Mety misy zavatra nitrangany fisarahana. Na tamin'ny olo-tianao, na tamin'ny havanao, na fahafatesana mihitsy dia vizany ianao amin'ny fitomanina sy amin'ny ranomaso. Manatona an'Andriamanitra dia mivavaha. Angatao mihitsy izy hoe Andriamanitra, eto aho, tsy vitako tsony, eto any amin'ilay vatolampy izay tsy tratrako aho. Ianao ilay Andriamanitra izay hitondra anahy. Mivavaha ry havana, fa nivavaka manova zavatra. Angamba reraka ny fonao vokatry ny tsy fisina, ny fahasairanana, ny adi-piainana isan'andro isan'andro, fitadiavana. Mivavaha, ataovy izay azo ny tanana atao, fa mivavaha ihany koa. Zany no hitantsika eto nataon'i Davida, tena nivavaka Davida, mitaraina amin'Andriamanitra izy rehefa reraka ny fony. Ka ninona toe-javatra mandreraka ny fontsika dia izao hoe vavaka. Asan-drato ny vavaka rehefa reraka ny fonao. Angamba mety marary ianao dia reraka ny fonao, matsiaro tena hoe
miraviravitany anao anatrea ny aretina satria tena aretina ratsy no mahazo anao de am'tian'io tia mangata hery fa nivavaka ny ravana manovo hery ao anatin'ny vavaka tsika no mahazo hery ka rehefa tsy mivavaka ny olona miatrikady de vao mainka reraka izy fa ao anatin'ny vavaka tsika de manovo hery zany natonga an Jesosy Kristy rehefa tao Getsemane fatany tsara mihitsy ny toe-javatra sarotra zay miandry azy ny epitsony io manomboka eo amin'io fotoana io satria tena ho samborona izy de nytoy zany fa lasa izy nataony lasa izy nandeha nivavaka tsy ny mpianatra efa reraka de efa lasa nandeha natory daholo fa izy tena hoe tsy maintsy mivavaka makahery afahako miatrika an'izao toe-javatra sarotra izay lalovako zao ary zany natonga azy itemy manao hoe ny nofo izy izy ny fanahy mety ano izy izy fa nofony tsy manan-kery mivava mba tsy idirana roa amin'ny fakapana mba tsy hatonga anao hanaonao foana eo anatrehan'io toe-javatra sarotra zay lalovanao ka hatonga anao eritretra tena tsy vitako tsony miaritra an'izao areta zao fa andeha hitady fanasitranana na iza hitako an'izany rehefa tsy hamaly vavaka Andriamanitra tsia mivava de ho hitanao fa omen'Andriamanitra hery ianao afahanao miandry ny famonjena avy aminy tahaka nataony Davida ihany koa agaba ny zavatra tena mareraka ny fiainantsika koa ny amin'ny maha-kristianantsika de ny fahotany ny filana sy ny famatorana samy hafa zay ataon'ny Satana reraka ny fotsika sy ny fanahintsika amin'ny adi-panahy izay atrehantsika eo amin'ny fiainana am'tian'io ty ry havana mivava mangata amin'ny tompo mihitsy anafahany tompo anao taraina oka hitaraina amin'ny tompontsika fa ho any amin'iza moa iza moa ny anafaka ny adi-panahintsika aiza moa ny afahantsika mahazo vaolana ny amin'izany tsisy any akoatra ny eo amin'Andriamanitra rery ihany izy ihany no afaka anafaka atsika amin'ny jejany fahotana sy ny faharatsiana rehetra ary zany no itomana anao mivava manantona ilay ray-panafaka fa zay manantona azy de tsy mba misy olaviny mihitsy mpiainy vavaka io Andriamanitra io ravana mpiainy vavaka io Andriamanitra io ary mibirao tsy mikatona tsy mila hoe maka rendez-vous ianao raha andeha anantona azy fa amin'ny fotoana rehetra misokatra mandrakariva ny lanitra ny fantaniana mipetraka amikosa aminao ary zany de zao hoe mivavaka ve ianao tena mivavaka ve ianao eo anatrehan'io toe-javatra sarotra zay mandreraka ny fonao sao zanao hoe efa mba mivavaka ihany indray mandeha mivavaka na ohatran'izany de zay mivavary havana tena mivava fa ho hitanao ny herin'izany vavaka zany ary tiana izany no itomana anao amin'tian'io ty ny fanahy masina mihitsy no angatao hoe fanahy masina meo hery afahako mivavaka fa indraindray manko rehefa tena vizantsika de na manao tolombavaka raha tsy vita tsony no manao azy hoe tena nanitanao tolombavaka reo anatrehan'izao toe-javatra ao tena ohatrany tsy ho vitako tsony fa reraka tena misy zany fotoana izany ry havana amin'iny fotoana iny de zao hoe tsy vitanao amin'ny herin'ny tenanao le izy fa angataony fanahy masina omeo hery mbola hivavahako na de izao aza ny toe-javatra misy de ho hitanao fa omen'ny fanahy masina hery ianao zany no mahatonga ny fanahy masina hoe pampahery no anarany fa tsy vitantsika amin'ny herin'ny tenantsika ny anana fiainam-bavaka indrindrandrindra ao anatin'ny toe-javatra sarotra fa rehefa ao ny fanahy masina da Davida ny olom-baositra olona manana ny fanahan'Andriamanitra io de le fanahy masina mihitsy no manosika atsika hanana an'izay fiainam-bavaka zay ny famarinana faharoa izay hitantsika tokoa nefa de zao hoe fiarovana sy fialofana ary tilikambo mafy handosirako ny fahavaloko ianao Jehova hoy Davida fiarovana sy fialofana ary tilikambo mafy handosirako ny fahavaloko ianao Jehova hoy Davida hitantsika ndray zany andin'ny fahatelo sy ny andin'ny fahaefatra raha verina vakina tozy manao hoe faharoko ianao sy tilikambo mafy handosirako ny fahavaloko aoka hitoetra ao an-tranonao mandrakizay aho aoka hialoko eo ambany fombany elatrao aho zany no hitantsika eto ravana de mazava amintsika fa Davida de tena hafa mihitsy ny fandresen-dahatrany momba n'io Andriamanitra io aro kosa izy zany hoe fiarovana zany aro miaro ahy ianao ny mpiaro ahy Andriamanitra ianao ny mpiaro ahy mpanjakana izy tsy maintsy misy olona miaraka tamin'ny tany fa tsy nandeha rery izy mety misy miaramila vitsivitsy na mety misy olona vitsivitsy mpanampy azy miaraka tamin'ny tany fa tsy ireo ny mpiaro azy tsy ny garde du corps fa iza ianao ny fiarovako ianao ny ariko ao aminao no misy ny sécuritéako zany ny dikany ary tsy zany ihany fa ozy manao hoe tilikambo mafy handosirako ny fahavaloko zany koa ianao Jehova ozy izy zany tilikambo zany moa mety miendraisantsika anazy zao de le tilikambo ny fiangonana zavatra mitsoalajoala avo be reny fa raha miteny vahiny izy de toro ohatrandreny toro ngeza be reny
izay fiarovako izy izy antsirako ny fahavaloko raha ohatra zany le fahavaloko ka everinao tahaka ny liona ohatra na tahaka ny biby mahery dia io tilikambo io zany akarana dia afaka ianao afaka amin'le danger anao zany kanefa raha jerevana ihany koa ny dika teny sasany dia hoe manakana ny fahavaloko tilikambo lehibe manakana ny fahavaloko izany hoe ohatran'ireny manda lehibe zany azo atreretina anatin'le izy koa zay manakana ny fahavalo tsy afaka hidiran'ny fahavalo zany eo ao anatina tanàna anankiray dia misy manda ngeza be dia azo everinao tahaka an'izay koa zany a no tiany Davida hambara ao anatin'izao hoe Andriamanitra mihitsy le fiarovana azy ary fiarovana mafy tilikambo mahery izany Andriamanitra zany ho azy izy ary ny elatr'Andriamanitra no alofako mialoko ao amin'ny elatr'Andriamanitra zany ny faharesen-dahatra lehibe ao anatin'ny Davida eo anatrehany toe-javatra sarotra zay lalovana io ka inona moa ny lesona zay azo tsoahana avy amin'izany ravana inona kosa ravana ny mba antoka sy fiarovana ao anao iza mipiaro anao iza no azonao antoka fa vahaolanao anao eo anatrehany toe-javatra zay iainanao io ny vola ve mihevitra ve anao raha misy zao ny vola tena milaminy ty toe-javatra ity raha izany ane zany eritreritra ao dia mbola ozany hoe mbola any amin'le vola zany ny tena misy ny eritreritra ao ka amin'izay fotoan'izay mbola ny vola zany mbola fiarovana ao anao ny vola zany ny sécurité ao anao ka rehefa misy ny vola dia mieritreritra ny hoe milamina fa rehefa tsisy ny vola dia mieritreritra hoe tsy milamina na misy ny vola na tsisy ny vola raha misy Andriamanitra ny adika kristianina milamina foana ny fiainana satria tsy ny vola ny sécurité ao antsika tsy ny vola ny mpiaro antsika ny sampy ve ny an'ny olona sasany tena misy hoe tia ny fiaro mitady piaro izy dia mitady fiaro izy dia misy an'iny zavatra kely na vakana io na ravaka kely io dia sampy ombozonina atao eny amin'ny tanana entina mbola be dia be ny olona mbola manao an'izany mitady piaro amin'ny toerana hafa ka raha andeha ho any anarato any anaty ranomasina any izy dia asiany zavatra eo amin'ny sandrony ao mbola hitanay zany ary be dia be ny mbola manao an'izany any ambany vohatra any sampy heverina fa piaro ny atsika kristianina Andriamanitra ny tena piaro atsika Andriamanitra ny fiarovana mafy atsika ary mila manaiky an'izany tsika hoe eo anatrehan'ity toe-javatra zay andehanako ity Andriamanitra ny miaro ny dosiako Andriamanitra ny miaro ny statuako Andriamanitra ny miaro ny reputationako Andriamanitra ny miaro aho ka na iza te hamotika an'io niza te handravana an'io rehefa Andriamanitra ny miaro an'io tilikambo mahery Andriamanitra tsisy mahasakana an'io zany ny finoana tokony ananantsika kristianina eo anatrehan'ny toe-javatra rehetrarehetra zay lalovantsika aza miankina amin'ny tenanao voaozinao sy zay mahatoky tena zay mahatoky olona indray manko tsika mietrrehetra koa za mahalala ny anina za mahafantatra ny any izy ane ohatr'izao ny toerany le fahefana koa no heverina fa hoe antoka hoe izy zavatra ohatr'izao mihitsy ny plasiny ao ka izy indray no asy resahako amin'io dia efa any ny eritreritra ao avy eo nefa rehefa miresaka amin'ny olona tonga dia ohatrany hoe tsy nandray an'ilay izy mihitsy le olona anao izy le olona hoe tsy dia eo amin'izay anao vatonga tsy hoe ary tena tsisy azo anterana marina zany olombelona Andriamanitra rery ihany Andriamanitra rery ihany ary mila manana zany finoana zany tsika zany na tonga ny Davida rehefa hiady tamin'ny Goliaty izy toy izy manao hoe ianao manantona amin'ny lela tsabatra sy ny zana-tsipika sy ny rehetrarehetra za manantona anao amin'ny anaran'i Jehovah Andriamanitra ny Israely zay efa niekenao Jehovah Andriamanitra no anatonako anao izy ny herin'Andriamanitra no adivako aminao Andriamanitra ny fiarovana ary hitantsika tamin'ny tantaram-piainan'i Davida ane zany nandresy ny fahavalo maro izy satria Jehovah ny fiarovana ao azy tsy natahotra izy na dia ankizy kely ary ady tamin'ny Goliaty satria fantany fa Andriamanitra ny miaro azy eo anatrehany fahavalo zay na i Saoly ane olona mpiady matoa mpanjaka mpiady maherina izany Saoly zany fa ny varaontsana nandraiky narary na lemilemy mihitsy teo anatrehany fandrahona nataon'ny Goliaty azy fa Davida nanana fahasena satria niatrika le olana tampinoana izy ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao tsy hoe manahoana ny finoanao ny herin'Andriamanitra iza moa Andriamanitra zay miara-miady aminao io iza moa Andriamanitra zay ivavahanao io eo anatrehanao te hitaonanao ary avana amin'ity an'io ty ambarao mihitsy hoe Jehovah ianao ny fiarovana ho ianao ny fialofana ho ianao ny tilikambo mafy andosirako ny fahavaloko ianao no ampandresy manana finoana isika fa ho tanteraka aminao arak'izay inonao dia angatao ny fanahy masina hampitombo ny finoana ao anatintsika ao fa asan'ny fanahy masina no mampitombo ny finoana ao anatintsika fa indraindray adinontsika zany dia lasa le fahavalo no hitantsika hoe mahatanjaka noho isika totsika hoe tena ngeza le fahavalo ka enjana le situation ka tena tsy vitako tika ny Andriamanitra ao ny mahery
ny andriamanitra ao ny lehibe fa tsy io toejavatra io mihitsy fa ny mahatonga anao mieritreritra zany satria zao kely ny fandraisanao an'andriamanitra. Tsisy olana lehibe zay tsy hainy vahana, tsisy tendromboatra zay tsy hainy afindra. Vitan'andriamanitra no nitondra ny fiainany zao toy izao ka ahoana ny tsy hitondran'ny entanao? Ahoana ny tsy avitany izakan'izany? Manana finoana ry havana. Fa maninana farany zay hitantsika tokoa nefa ny tezao hoe mba hakalazako ny anaranao sy hanefako ny voadiko dia omeo andro maro aho ary ampodio indray, hoy Davida tamin'i Jehova. Mba hankalazako ny anaranao sy hanefako ny voadiko dia omeo andro maro aho ary ampodio indray, ho Davida tamin'i Jehova. Hitantsika izany ny 15 ka hatramin'ny 15. Eto karavana dia mahita fa manambara moa Davida hoe eo amin'ny 15, ianao izay fanandreny voadiko. Izany hoe fanandreny vavako ianao. Izany ny ambaran'ny Baiboly sasany, efa niaino ny fivavako ianao. Manambara zavatra nitranga tany amin'ny lasa izy, matombo teny efa. Hoe tany amin'ny lasa Andriamanitra efa niasa tamin'ny fiainako ianao. Efa naseho anao tamiko ny fanalembiazan'ny herinao sy ny voninahitrao, efa niasa tamiko ianao. Efa nomenao aho sy ny lovany izay matahotra ny anaranao. Tany izy io, fahefana koa no ambadika izy io. Izany hoe efa nomena ho an'ny fanjakana, efa nomena ho an'ny fahefana. Efa nahatanteraka ny vavaka sy ny ataka izay nataoko taminao ianao. Efa niasa tamin'ny fiainako ianao. Mangataka aho, havereno aho. Havereno. Izany ny dikany hoe halavao ny andro amin'ny mpanjaka. Izany hoe ataovy mpanjaka indray ady ataovy tonga mpanjaka mbola maharitra. Aoka tena hoe ny tanana izy ahatratra ny taranaka maro. Izany hoe aoka mbola tena hoe mbola aharitry elo amin'ny fitondrana izy e. Zay zany ny fangatahany a. Mba aharitry elo amin'ny fitondrana izy a, dia mbola izy taranaka maro mbola hita anazy a ho mpanjaka eo amin'izany toerana izany. Rehefa jerevana amin'ny fomba fijery maha-olombelona izy dia ohatrany hoe mangataka prosperité izy. Mangataka teo lavandro iainana, mangataka teo ela velona, mangataka te hiriry amin'ny taranaka maro izy a, mangataka izy a mba tena hoe ho arovan'Andriamanitra amin'ny famondram-pony sy ny fahamarinana eo amin'izany seza fiandrianana nisy anazy teo aloha izany, satria efa namenao anahy io seza fiandrianana io izy, avereno amin'io indray aho. Zay zany le vavaka izay angatahany ito. Inona ny tanjony? Dia ambarana ny 15 mba hankalazako ny anaranao mandrakizay izy. Izany no hankalazako ny anaranao mandrakizay. Izany hoe rehefa tanteraka izany rehetrarehetra izany dia hankalaza ny anaranao mandrakizay. Izany no ahafahako mankalaza ny anaranao mandrakizay. Any amin'ny dikateny ombonana dia hoe mba ahafahako manao salamy fiderana sy mampiasa ohatra hoe mampiasa ny talentako sy ny anako hankalazako anao hatrany. Ka anefako isan'andro ny voadiko sy izany hoe hanaovako fanatitra isan'andro ho anao. Zany koa ny dikany. Izany hoe ny antony mahatonga ny Davida mangataka le tombon'androm-pahavelomana sy le hoe azo an'le fahefana indray a, dia satria te mbola hanao an'izany izy, mbola te hankalaza ny anaran'Andriamanitra, mbola te hampaneno ny valia sy ny lokanga sy ny fitaovana izay mozika fantany, mbola ahafahana mideran'Andriamanitra izy, mbola te izy a hanao fanatitra isan'andro ho an'i Jehova ao amin'ny tempoly. Ho an'Andriamanitra mihitsy izany ny tompony ao ambadik'ilay fangatahana izay ataon'i Davida. Ka inona moa ry havana no lesona izay azontsika tsoahana avy amin'izany? Ianao kosa, inona ny tanjonao ambadiky ny zavatra izay angatahanao? Ny hanome voninahitra sy ny hankalaza an'Andriamanitra ve? Sa tena hoe fangatahana fitiavan-tena fotsiny Andriamanitra? Raha ohatra izao tsika ka mangataka hoe mba homeo tombon'androm-pahavelomana, ataovy salama tsara indray aho raha-pitso. Inona no antony mahatonga anao mangataka izany? Hoy ianao hoe mba hikarakarako ny vady aman-tsanako ve? Mba havitako ny asany am-piasana ve? Fa ny raha Davida no anontanianao toy izy manao hoe mba tsy hoe mba ahafahako mitondra ny firenena, mba ahafahako mankalaza ny anaranao. Ny tombon'androm-pahavelomana izay omeny antsika dia tokony hankalazana ny anarany, mba ahafahako manome voninahitra anao. Ka tena hoe mila mandinika sy mieritreritra an'izany mihitsy isika hoe hay ve izany ao ambadika ity zavatra izay angatahako ity, tena tokony Andriamanitra ny tanjony. Raha mpianatra ianao izao dia azonao atao hoe tompo ataovy mba mahazo an'ity diplôma ity na vitako soamatsara ity na ataovy tonga ry mba ahafahako manao manome voninahitra sy mijova volombelona fa ianao no nahatoy izao aho, ianao no nahatafavoaka mba ahafahako mankalaza ny anaranao amin'ny olona rehetrarehetra. Ary tena tanterao izany rehefa tanteran'Andriamanitra. Ny mpanompon'Andriamanitra izao nijova volombelona izy hoe nahita ilay fiangonana hono izy tany amin'ny toerana nisy azy, tena sahirana amin'ny fanamboarana an'ilay fanitarana sy ilay fanamboarana ny fiangonana dia nanao voady izy hoe Andriamanitra ataovy tonga any am-pitandranomasina omeo asa any afa mba ahafahako manolotra sy manohana nyity fanorenana ity, ahafahako mba manao ny asanao sy mamita n'izao tranonao izao. Dia tonga taty am-pitandranomasina tokoa izy dia lasa miaramila taty am-pitandranomasina izy.
de zay no nyjovavolombelona hoe zay no nangatahako tamin'andriamanitra izy de nitanterahany de nanatanteraka tokoa izy a le fanoanana le asa rehefa aveo raha mpiasa ianao raha mangataka fitsondreta-karama na mangataka volana inona moa no angatahanao afaka tena angataka avy anao tompo mba homeo asa na homeo amin'ny fisondrotana mba ahafahako a manompo anao bebe kokoa hatrany mba ahafahako manao ny asanao raha mangataka fiara anao de inona no antony mba ilana amin'ny amboteazy sa hoe mba ahafahako manatitra ny zanako any am-pianarana eny azo atao zany fa raha ny tena izy de izao hoe tompo homeo fiara mba ahafahako a misy olona jovavolombelona amin'izany koa mba homeo fiara andriamanitra ahafahako a mandeha mivavaka foana mba ahafahako a mitondra olona mandeha mivavaka taty ampitandranomasina le olona mijovavolombelona mba ahafahako mitondra olona mandeha mivavaka satria be de be le ankizy a no alavitra de tsy afaka mandeha mivavaka fa tsisy transport hoe homeo fiara andriamanitra mba ahafahako mitondra andreo ankizy reo mandeha mivavaka ary tena nitanteran'andriamanitra tokoa le izy nomen'andriamanitra ataovy andriamanitra ravana ny tanjona ao ambadiky ny zavatra rehetra zay angatanao ary tsy atao hoe fetsifetsy a hoe andriamanitra ao mba homeo kely fiara rehefa tena anina mba ahafahako manao ny asanao de rehefa tonga am'izay le fiara ka hoe angatahana am'izay le izy hoe entina hanovana anina ry na anaterina zavatra eto zany hoe tsy afaka lava fa misy contrat ry misy contrat tsy raha mahazo minibus ianao na ohatr'izany de kamo ianao hoe any am-piangonana indray zany ty de ho ampiasaina any am-piangonana indray zany ty de tsisy volandray zany any am-piangonana sy ohatran'izany fa tena mampiasaina mihitsy tsy asiana hoe tena ty tena nomen'andriamanitra ho an'izany zavatra zany ankalazana anazy ty fiary ty de tena tsy isy problema ka omenareo fotsiny ny gazoal de alefa ndray aloha fa zany andriamanitra amin'ny priorité fa zay no nangatahana an'io misy manko sisa mangataka zanaka amin'andriamanitra de rehefa azo le zanaka de tsy hitatsony amin'ny asan'andriamanitra rehefa aveo miala tanteraka amin'ny fanompona indray rehefa aveo satria hoe naza variana mitaiza indray de hoe sahirana amin'ny fitezana nga izany no nangatahanao an'io zazy io zany angany nangatahanao ny arena sy ny vola zany angany nangatahanao ny fiara hoe andehananao mandeha lava tongotra mankany amorontsiraka foana isaky ny weekend zao ka weekend lavalava indray izy ty adin'ny olona hatramin'ny pasika sy ny pentekosta fa lasa izy mandeha mankany amoron-dranomasina tsy mandeha mivavaka tsy mety zany a ny fahasoavana zay omen'andriamanitra anao de ento azy hanomezana voninahitra azy sy ankalazana ny anarany ara-nimpona azy zany ny dikan'izao salamo nataon'ny davida zao raha omenao tompon'androm-pahavelomana andriamanitra de ankalaza ny anaranao mbola ankalaza ny anaranao mbola tsy hoe nataony condition tsy nataony fepetra izy hoe ankalaza ny anaranao raha homenao tompon'androm-pahavelomana fozy mana hoe homeo tompon'androm-pahavelomana mba ahafahako mbola mankalaza ny anaranao ahafahako mideranao sy manao fanatitra isan'andro amin'ny tempolinao homeo an'le toerana homeo an'le fahefana andriamanitra anatanterahako zany nampodin'andriamanitra davida naverin'andriamanitra tao amin'ny fahefana indray izy raha tsy elevanao ny tantara naverin'andriamanitra izy ary nanjaka 70 taona teo amin'ny Israely izy inona mo ry havana ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao amin'izany inona ny tanjonao averika an'izay fanontaniana izay ao ambadiky ny zavatra zay angatahanao eo mitaonanao amin'ity an'io ty mba heritreritra tsy anao fihevera tena fitiavan-tenan'olombelona fotsiny ka hoe ny tanjoko mba tea mahatokana mangataka vola amin'andriamanitra de ahafahako mividy trano de ahafahako mividy tany de ahafahako manao an'izao de ahafahako mandeha makaritsy makatsy fozany hoe tompo raha mba ataonao tongaria na ataonao mahazo nytia raha mba ataonao afaka amin'tia mba ahafahako manao an'izao azahoanao tombony amin'ny asanao zany azahoanao tombony amin'ny fanjakanao zany ataovy zany andriamanitra ary zay mihitsy hoe raha mangataka zavatra araka ny sitrapoko ianareo de ho ataoko zany angatao mifanahy masina n'olotsaina anao anananao an'izany toetsaina mitodika amin'andriamanitra ho amin'ny tanjona izany fa tsy tanjona mitodika amin'ny aranofo de lasa fangatahana aranofo sy materialina fotsiny no angatantsika azo atao mihitsy mangataka prospérité amin'andriamanitra fa prospérité hanompoana sy hanaovana ny asany raha fitinina ary zay rehetra voalaza teo ravana zany de hitantsika teo voalohany fa nivavaka tamin'andriamanitra davida noho ny fahavalony izay nandreraka ny fony ianao kory havana eo anatrehany toe-javatra sarotra zay lalovanao io mandehana mivavaka mivavah na de mandiso fanantenananao aza ny olona mivavah na de mandiso fanantenananao aza ny fiainana mivavah fa tsy andiso fanantenananao andriamanitra fa ny vavaka manova zavatra ndana manovo hery amin'ny alalan'ny vavaka manamonjehy an'ireny fotoam-pifoazana mamonjehy an'ireny fotoana sarobidy ivavahana reny fa sarobidy ny vavaka eo anatrehany toe-javatra zay lalovantsika ny faharoa fiarovana sy fialofana ary tilikambo mafy andosirako ny fahavaloko ianao Jehovah hoy Davida de zany tokoa
andao hiaraka ana mafy mihitsika le teny any amin'ny salamy 7:12 manao hoe Jehova ianao no aram-batoko sy batery fiarovana ho ahy ary mpamonjy ahy Andriamanitro vatolampy-alofako sy apingako ary tandroka famonjena ahy sy fiarovana avo ho ahy. Zany ny tenin'ny Davida ary mba ho izany koa ny teninao hamafiso ny finoana fa tsisy afa-Andriamanitra rery ihany no azo antoka. Ary ny farany mba hankalazako ny anaranao sy hanefako ny voadiko dia omeo andro maro aho ary ampodio indray ho Davida tamin'i Jehova. Dia izany mihitsy ny fangatahantsika, ninona fangatahantsika dia tadidio mandrakariva ho inona no antony anaovanao izany fangatahana izany. Ataovy mifantoka any amin'Andriamanitra ny tanjona farany ka lasa moyen fotsiny ny zavatra rehetrarehetra fa ny but final dia ny hanome voninahitra an'Andriamanitra ary izany no antom-pisitsika ry havana ho an'Andriamanitra ireran'ny voninahitra. Amen.